tsy mivoaka mihitsy efa mipetraka teo dia ozy ilay dokotera hoe ianao ozy raha mbola mijanona eo za tsy hijery an'io zany mihitsy fa andany ianao mivoaka dia ozy izy za tsy hivoaka tena tsy nety mihitsy hoe zanako tena efa sepotra za ho tsy hivoaka dia avelako reto veo areto zanako reto amin'izay anankiroa dia tena nijoro teo izy nijery ahy dia za koa tsy nety hivoaka mihitsy dia ilay olona nanana marary teo ny teny andana ozy madama raha mbola tianao ozy izy ny zanakao fa izy tsy hijery an'io fa hita eo izy dia nijoro niteriko teo izy nijery anahy nefa ilay zanako efa tena sepotra dia tsy za ozy mibaikobaikoana ho amin'ny asako fa nga ozy izy averinao fa moramora koa mijery an'ireo marary be dia be ireo dia ozy amantsana sagny hoe tsy mibaiko anao fa miangavy anao hoe fa sepotra be ilay zanako hoe dia za ozy tena tsy hijery an'ireo fa tena tsy nijery reny ilay zanako fa navelany teo dia izy niteriko teo nijery anahy dia raha miteny ilay olona dia zay amin'izay avoavoaka lasa andeha voaka dia vao niataka tetsy amin'ny couloir dia sa dia iny izy nananto mbola hitako teo izy za tsy mivoaka tany ivelany somary niataka tery efa niataka teo indreny dia mbola niteneniny any inona ataonao eo e lasa ianao mandeha avelako eo zanako ozy rehefa tsy tianao tsaboana rehefa mbola mijanona eo ianao nefa ilay zanako anankiroa tsisy niandry tsisy ninina efa tena sepotra efa niady mafy rehefa avy eo amin'izay dia efa tena sepotra ilay zaza dia tamin'io fotoana io amin'izay dia ozy izy hoe ndana reto makary reto batao asivoanina dia nizarainy anankiroa izy da dia nombana netiny tary moa ionja netiny tatsy kelikely ny moa tsy haiko tsisy adiny ray tao ariana izay dia maty onja tena hoe fa tena sepotra da za fotsiny teo vizony tsy hijery an'io raha tsy miala eo dia za koa nefa tena tsy mety niala satria tena efa narany ilay zanako za rery nefa navelany teo ilay zanako anankiroa Horreta. Eto am-piandohana aloha dia mirary fionana feno ho anareo rehetrarehetra izay maty havana maty zanaka rahalahy anabavy tena roviana reto vao iorany ao Madagasikara ao roviana vao izy fivoarana ny any amin'ny fitsaboana ny amin'ireny hopitalim-panjakana ireny tsy haiko hoe mandry tsara ny eritreritra n'ilay mpitsabo ilay dokotera censé hoe amelain'olona tsy nasa tao amin'ny agera tao ny tenen'ilay maman'ilay zaza maty androany mpitsabo ianao tompoko dia misy renim-pianakaviana désespéré ao satria sepotra ny zanany plus nyzany raha araka fanazavany an'ilay situation dia eo amin'ny tany ilay zaza ny matory satria feno marary ny hopitaly dia na dia hoe feno marary aza ve ny hopitaly dia mampitsabo anao ianao ny tsy nitenena an'io asanao io fa mampitsabo anao dia le reny eo efa désespéré mahita ny zanany sepotra mahita ny zanany mialaina dia sahanao moka vava hoe tsy hijery an'ilay zaza marary ianao raha tsy mivoaka le reny tsy haiko hoe olona mba manan-janaka ihany ve olona mba manana fosy fanahy mitempo ihany ve dia mahavita an'izany mialatsika tena tohina loatra ny foko na dia tsy nanona ny anaranao ary le renim-pianakaviana dia mino fa mahatsapa-tena tsara izay olona izay dokotera izay mpiasan'ny fahasalamana izay dia tsy haiko hoe mandry tsara ve ny eritreritranao manohy ny asa mampitsabo anao tao aorian'ny zavatra fihetsika izay mandratra nataonao dia maty izao ilay olona tsy nirarahinao maty izao ilay olona niteneninao hoe tsy hijery an'io ianao raha tsy mivoaka ilay reniny maty izao ilay olona niteneninao hoe tsy izy rery ny marary dia mandry tsara ny sainao manohy ny asanao ary izao marina fa hoe teny amin'ilay fety teny Ambohimalaza netombohan'ilay zavatra netombohan'ny aretina netombohan'ny nitarika ny fahafatesana sotr'izany fa tadio fa tompona andraikitra tsy hafa mialy ianareo mpiasan'ny hopitaly ianareo mpiasan'ny fahasalamana ianareo mpitsabo
tsy afa miala ary tsy afa manasatanana amin'ny ainona latsaka nareo satria ny tandrevaka ataonareo ihany koa dia isan'ny enjeu mahavelona na mahafaty olona anankiray miditra hôpitaly. Tsy voa tamin'ity katy fa tena mino fa izay efa niaran'izany ary mino fa tsy vitsy betsaka ny olona hiarany tsindry azo leny tsindry efa lavo rehefa miditra amin'ireny hôpitalim-panjakana ireny, rehefa hoe tsy manam-bola ohatra na ohatra hoe tsy mahafantampatatra olona ao amin'ny hôpitaly na ohatra izany, dia tena ohatran'ireny bozaka manahatra ireny ny anaovanareo mpitsabo ao amin'ny hôpitaly ao, indrindra tononko manokana eo amin'ny HJR ao marary efa mialaina, marary efa kely aina miady amin'ny fahafatesana, marary efa tsy manam-pidiny fa noho ianareo mpitsabo dia mba miandrandra fitsaboana avy aminareo ilay olona fa anaovanareo toatra analika gasy satria tsy haiko hoe asa raha mba olona akaiky anareo natao an'izany dia zakanareo ve tiavako ireo tsy mahafantatra an'ireo olo ireo fa mifo maha olombelona mandinika hoe raha ianao no eo amin'izany situation izany dia mba ahoana ny fomba fahatsapanao sy fiainanao an'izany. Fa tompony andraikitra tsy afa miala amin'ny ain'olona latsaka nareo mpitsabo ireo. Za tsy miteny hoe mpitsabo rehetrarehetra manao an'izany daholo fa tena misy kosa nareo dokotera mpitsabo tsy voatery amin'ny HJR fa be dia be tena hoe manalika olona rehefa misy olona marary, indrindra moa ka hoe mavomavo na avy any ambanivohitra na hoe tsy manam-bola na hoe tsy fantatro, be dia be ny zavatra mitranga ohatr'izany fa ilay izy moa izany ohatran'ny efa zavatra normalisena hoe ohatr'izay rehefa ary amin'ny hôpitalim-panjakana na tsy any amin'ny hôpitalim-panjakana fa dia efa ohatr'izay izany satria tsy manam-pidiny rehefa marary fa tsy maintsy miankina aminao mpitsabo dia anaovanareo toatra ohatr'izany ny olona. Marary fo mandinika mahazo ny mpiray tanindrazana, marary fo hoe androany aloha zareo dia rapitso indray iza indray no tratra an'izay dia tsy hijanona mihitsy fa ohatr'izany foana. Roviana vao hisy fiovana, roviana vao hisy ho tonga saina andray andraikitra, roviana vao hisy fidina ny fotony tena hijerevana fomba fitsaboana ao, mifamonoana olona ao. Hain'olona ilay resaka eto fa tsy hoe voalavo voampozina akory. Mba hataviaraka ny tokony ho izy reto ny asanareo marina fa hoe na dia hoe ao anaty pression ohatr'izany ary mba adiny kely ihany ny vavavoaka, mba eritrereto kely ihany ny fihetsika atao satria ireo marary ireo olombelona fa tsy hoe rehefa marary zareo dia mivadika alika na mivadika voalavo na tsy fantatro dia ataonareo an'izay itiavanareo anazy dia teneninareo an'izay tianareo tenenina dia tsisy conscience mihitsy nareo. Dia izao maty izao izy da zanak'an'iny ramatoa iny, maty daholo izy miaina-tà. Dia milamin-tsaina tsara ianao dokotera namoaka taim-bava taminy miala tsiny va tsy haiko tena tsy vitako intsony ny angina manoloana an'ilay izy fa mananjanaka dia mandinika sanatria izany metratra hoe raha ny zanako ny ataon'olona an'izany raha izany miaina an'izany mafy mahazo ny malagasy mafy. Roviana ny fanjakana vao andray andraikitra, roviana vao tsy haiko hamaranako azy fa sao hiteniteny foana eto amin'ny farany tsy haiko na 2 na 5 izao ny olona maty dia manaitra anareo fanjakana tompoko ianareo tompon'andraikitra rehetra ireo avohay ny marina, manana droit hahalala ny marina ny fianakavian'ny victime, manana droit hahalala ny marina ny malagasy, avohay ny marina fa aza avela iorory saina ny vahoaka hoe fa inona ny zava-misy. Izao hatramin'ny asan'ny malagasy maro anisa izay misehatra amin'ny fivarotana sakafo rehetra maty daholo ary tsy handram-piadanana mihitsy ny maty raha toa ka tsy avoakanareo ny zavatra marina. Aza miray tsikombakomba ny famonoan'olona fa avohay ny marina. Mahafaty ny fanapozinana fa mahafaty koa ny fahanginana
dia tadio fa raha miosony eo amin'ny tananareo tsy afaka mihain'ireo olona ireo ho anareo izay minimangina ho anareo izay minimanafina ny zavatra tena misy marina. Zay va mirary fiononana feno amin'ny fianakaviana manontolo dia miala tsiny fa somary sendoatra kely ny fo fa tsy maintsy miteny. Raha tsy hiteny ary tsika dia izy ny andrasantsika hiteny dia anaiky an'izao foana ve, anaiky an'izao situation izao foana ve, tsy vao tamin'izao fa efa be dia be loatra fa tena hoe feno ny kapoaka. Sahy miteny avoay marina.